ity tetezana ity. Mikasika ny lalam-pirenena fahadimy dia nanome toky ny ministra Eric Razafimandimby fa tsy maintsy ho atao ny fikojakojahana azy io. Araka ny vinavina izy ity moa zany tokony oktobre falaza tamin'izareo ny transition tsy afaka miany zavatra ela fa tsy maintsy vitaintsika mois de septembre ny asa rehetrarehetra. Ny faharetan'ity tetezana ity dia antenana piroboroby indray ny sehatry ny fizahantany ao Maroantsetra. Izay ny amin'iny fa lafiny kolotsaina kosa no hitindrosy Muriel sy Firaritsona amintsika manaraka resaka horonan-tsary anolotra zava-baovao amin'ny vahoaka indray Vonjy Razafitsifa atoato Vonjy Razafitsifa izay isan'ny mpanakanto ihany koa sady mpiralao sary mihetsika no mpihira no mpitendry zava-maneno Rosy Muriel sy Firaritsona. Matetika rehefa comédie musicale dia tsy dia mahaliana ny olona loatra satria ohatran'ny hoe lalina be ny heviny fa ty zavatra atao ty zany dia mba ezahana ny zavatra tian'ny olona ny manakaiky ny olona indrindra rehefa miala voly izy dia mijery tantara amin'ny télé izy na mampiditra tantara mijery tantara amin'ny lecteur dia mijery amin'ny vidéo dia zay ny zavatra hitako hoe tian'ny olona indrindra zany ny fialamboliny ao an-trano izy menakavy kely dia natao fampisehoana zay mba isotomana ny olona anao sy liana amin'ny comédie musicale. Amin'ny volana septembre no aseho voalohany eto Antananarivo io tantara io ao amin'ny CCSK. Amaranantsika vaovaon-tsara amin'izao alina izao dia mikasika indrindra ny lalao kanety be izay nikarakarainy zareo nivon'ny KNAPS lasan'ny commune Ambonivohitra Antsirabe ny amboara teo amin'ny taranja tsipy kanety be faharoa kosa ny caisse d'épargne de Madagasikara raha 7 ekipa nandrainjara tamin'ny lalao ara-piralaina no karakarainy mutuelle du personnel de la KNAPS tao Antsirabe tao fiandinarson. Teo amin'ny taranja type kanety be kosa dia nahitana ekipa misa 7 avy amin'ny orinasa Coton Laine, ny KNAPS, ny Socolé, ny Star, ny Arotel, ny Sasimem ary ny commune Andrenivohitra Antsirabe triplette moa no lalaovina teto. Nivoaka mpandresy ary ny commune Andrenivohitra Antsirabe ary samy notolorana kopy izy 3 mirahalahy. Mialava mampisika Italia izareo avao commune io baina naseho koa dia Antsirabe ty resaka bolona ity. Faharoa tamin'ity taranja tsipy kanety be ity moa ny caisse d'épargne de Madagascar. Afa-po tamin'ity hetsika no karakarain'ny KNAPS ity ireo mpijery tonga taty an-toerana. Nafinaritra be fikarakarany KNAPS dia engany mba hitofoana entre orinasa zavatra misy ohatran'izao fa tena mbola tsy misy ohatran'izao hatramin'izay ary mba manentana ny orinasa rehetrarehetra mba ho tonga daholo amin'ny manaraka dia mbola faly kosa azy mbola andray anjara amin'ny zava-misy rehetrarehetra. Izay mikasika ny lalao iny fa raha mafantatra fa anatin'ny Ramadan ny mpino-silamo amin'izao fotoana izao eto dia manolotra ny fialan-tsiny ho an'ireo mpanaraka mivantana ny fandarana mikasika ny Ramadan ny eto amin'ny televiziona malagasy no tsy nahafahana nanaraka manontolo izany fandarana izany fa ny ampahany ifta ihany no narantsika teto amin'ny televiziona ny riva teo ny raha nafantatra ny raha nahita ny fanarahana mivantana ny fifanaovan-tsony mikasika ny accord politique tiany ivato tamin'ity ariva ity no izay fanarahana mivantana ny fanaovan-tsony ny accord politique tiany ivato izay no antony tsy nahafahantsika nanaraka izany fandarana mikasika ny Ramadan izany fa tiany apahany ifta ihany no narahana teo hoarantsika amin'ny fotoana manaraka ihany no ny fanarahana izay fandarana mikasika ny Ramadan izay tapitra ny vaovaon-tsara tamin'ity alina ity misaotra antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany isaotra ny teknisiany no ambadika ao sy ireo mpanao gazety ny fanometanana tamin'izay vaovaon-tsara izay amin'ny manaraka indray tsika mihoana eto iajara tsy mbazafy nanolotra ny vaovao eto raha mpitso ariva velo matoka.